Amin'izao 6 desambra andro iresa-pirenena iadina mikolokolo izao dia fifaliana ho an'ny CSI sy Bianco ary ireo rafitra miady amin'ny kolokolo eto Madagasikara ny miarahaba antsika rehetra. Ny 6 desambra telo sy roa arivo tokoa mantsy no nanaova antsonia ny fifanarahan'ny firenena mikambana iadina mikolokolo ary anisan'ireo firenena nanao sonia sy nankatoy izany i Madagasikara. Raha toa ka natsangana ny fahatelopolo septambra roa sy roa arivo ny filakevitra ambony momba ny ady amin'ny kolokolo izay lasa CSI tamin'ny 4 sy roa arivo dia heritaona latsaka kely taorian'izay fanaovana sonia izay no nankatoavin'ny parlemanta malagasy io fifanarahana io ary natsangana ny Bianco izay anisan'ireo rafitra dimy voalazan'ny lalàna mampiatra ny paikadym-pirenena iadina amin'ny kolokolo. Ny lohahevitra ny safidiny Braon firenena mikambana misahana ny ady amin'ny eloka bevava sy ny zava-mahadomelina ifanentanana amin'ity taona 4 sy roa arivo ity moa dia ny hoe miombina amin'ny tanora anohitra ny kolokolo, manangana ny ampitso anjakany fahitsiana. Manodidina ny iray ampaefatra ny mponina maneran-tany tokoa mantsy dia tanora avokoa, koa ilaina noho izany ny tezana sy amolavolana azy ireo mba hananany toe-tsaina ty fahamarinana lavitry ny kolokolo hiatrehany ireo andraikitra ho raisiny amin'ny hoavy. Ho antsika eto Madagasikara dia isaorana ny ezaka rehetra efa nataony ny fanjakana malagasy amin'ny fametrahana ho laharam-pahamehana ao amin'ny politika ankapobeny fanjakana ny ady amin'ny kolokolo sy ireo fepetra rehetra efa noraisina ho fampiarana izany, ka anisan'ireny ny firosoana amin'ny fanavaozana ny paikadym-pirenena. Eo ihany koa ny ezaka iadina amin'ny kolokolo ataon'ireo ministera isan-tsokajiny ka singanana manokana amin'izany ireo miandraikitra ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora tamin'ny fampidirana ho isan'ny taranja ibeazana ny an-tsekoly ny ady amin'ny kolokolo. Teo ihany koa ny fiaraha-misalaha tamin'ny rafitra miady amin'ny kolokolo tamin'ny fananganana ny tambazotra ny tanora mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana nanomboka ny taona 10 sy roa arivo. Entsekilany dia isaorana ireo ezaka goavana nataon'ireo fikambanana samihafa mandrafitra ny firaisamonim-pirenena ho fandraisana anjara amin'ny ady, ankasitrahana ihany koa ny fanohanana ara-teknika sy ara-bola avy amin'ireo mpiara-mombonantoka rehetra. Na izany aza nefa dia mbola maro ny ezaka tsy maintsy ho tanterahana ary ny paikady iadina amin'ny kolokolo ho amin'ny taona 5 sy roa arivo hatramin'ny 10 sy roa arivo izay efa eo an-dalam-pahavitana no hamaritra izany. Antoka lehibe ho amin'ny fampandrosoana ny ady amin'ny kolokolo, koa manainga sahady ny mpisehatra rehetra eto amin'ny firenena izahay hiara-mientana ho fampahombiazana izany ady izany, satria isika rehetra miara-mandray andraikitra tokoa no mandrisy ny kolokolo.